or the real way to testify is not in the church, is out in dark places. Let your light shine. Afatra nytorian'ny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe Lamina ho an'ny fiangonana. Ny 7 Oktobra 1870 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Do it in time of the other service, the pre-service, the preliminary. Vao avy namarana fivorina lava nandritra ny takariva 5 sika teto amin'ny tabernacle. Fa teo no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanampiana no niezahako mafy tamin'ny soratra masina mba mitrahana araka ny lamina ny fiangonan'i Jesosy Kristy Tompo, arak'izay inotsika eto amin'ny Branham Tabernacle. Ny zavatra voalohany riko lazainy dia hoe ny pastora trany no miazona ny andraikitra feno eto amin'ny tabernacle raha tsy eo aho, ary ny pastora ihany no anontaniako rehefa miverina ko dia manana andraikitra feno izy ny anova na anao izay mety verina fa tsara indrindra eo ambany ny fitarihan'ny fany masina raha lavitra eto aho. Inotsika ny amin'ny fiangonana apostolika, ny fampianarana an'ireo fitahina apostolika ho an'ny olona amin'izao andro zao. Inotsika ny filazantsara feno, sady inotsika fa ny famantarana sy ny fagagana rehetra efa nambaran'ny Jesosy Kristy Tompontsika dia anaraka ny fiangonany mandra-piverina. Inotsika ireo zavatra ireo, sady inotsika fa tokony alamina izy ireo mba ananany fiangonana ny lamina ho azy, fa samy manana ny fotom-pampianarany ny fiangonana tsiraray ary ny filaminana sy ny fitsipika. Ny fiangonantsika dia tsy manana mpikambana toy ny hoe ny kambana ato. Inotsika fa ny fiangonan'Andriamanitra velona rehetra maneran-tany dia rahalatsika sy anabavintsika ka tonga soa foana ny olona rehetra na inona anara-piangonana misy azy. Ato amin'ny Branham Tabernacle eto amin'ny arabe penina fahavalo, Jeffersonville, Indiana. Inotsika ny fanamarinana amin'ny finoana Romanina 5:1. Inotsika fa rehefa anao marininy finoana ny olona iray dia miavana amin'ny Tompo Jesosy Kristy izy, nefa mety hoe mbola eo amin'ny olo ihany ny fanaony toy ny hoe fisotroana, fifohana, ny manao an'ireo zavatra tsy tokony ataon'ireo, dia rehefa anao maloto araka ny nofo. Avy eo dia inotsika fa ny rahan'i Jesosy Kristy no manamasina ny olona io ho amin'ny fanompona ny Tompo. Eo amin'izany inotsika ny fanamasinana araka ny Hebreo 13, 12 sy 13. Ary amin'izany Jesosy koa mba ahamasina ny olona amin'ny rany dia niaritra teny ivelan'ny vavahady. Ary inotsika fa ny fanamasinana dia ampianarina ao amin'ny testamenta vaovao sady natao ho an'ny mpino nanerana ny taona ny testamenta vaovao dia izay ianantsika ankehitriny. Ary inotsika koa fa rehefa avy no amasinina lay olona dia miala amin'ilay olona ny fanao maloto, mino ny Tompo Jesosy Kristy izy dia miala ny fanaony. Ary inotsika eo fa kandida izy ho amin'ny batisany fany masina izay tonga mba ho faminona n'ilay mpino. Avy eo ilay mpino rehefa izao fotsiny arak'izay nampianariko an'izany matetika toy ny fitsiponana vera eny amin'ny tranon'akoho eny. Ny fanamarinana dia ny tsiponan'io mivonina ny ampiasa zany miaraka amin'ny tanjona am-po. Izay no ataon'Andriamanitra eo amin'ny mpanota fa mbola maloto izy. Avy eo izy dia voadio ny rany Jesosy Kristy, fa ny teny hoe manamasina dia teny mitambatra izay midika hoe diovina ary atokana ho amin'ny fanompona. Ao amin'ny testamenta taloha ny altara no nanamasina ny fanaka ary natokana ho amin'ny fanompona zany. Inotsika fa ny fany masina no mametraka an'io fanaka io ihany ho amin'ny fanompona, fa ny fany masina dia tsy dingana hafa ny amin'ny fahasoavana akory, fa misimisy kokoa amin'io fahasoavana io ihany
zay mameno ny mpino hoeo amin'ny fahalebiazana zay sindreo famantarana sy fahagagana toy ny fanomezam-pasoavana apôstôlika voambarany kortianina voalohany 12 zay maneho ny tenany amin'ny alalan'io mpino io rehefa tonga ny fany masina ka mandrobaka n'ilay fanomezam-pasoavana. Inoko fa mampianatra ny soratra masina hoe ny fanomezam-pasoavana sy ny fiantsoana de tsy misy anenenana, koa rehefa teraka teto am'ty zao tontolo zao ty sika de ny raha neto ho amin'ny tanjony iray zay avy amin'Andriamanitra. Ary talohany nalehibe antsika kory aza fontsika mbola zaza de fatao amintsika tam'izany ny fanomezam-pasoavana ananantsika avy amin'Andriamanitra. Ary ny famenona ny fany masina ihany no mametraka an'ireo fanomezam-pasoavan'ireo hiasa. Fefananana antsika hatrany am-piandohany izy ireo toy ny mpampianatra, ny apôstôly, ny mpaminany, ny fanomezam-pasoavana amin'ny tena fiteny sy fantatra, de ireo fanomezam-pasoavana sivy araka ny kortianina voalohany 12. Eny inotsika fa reo fanomezam-pasoavan'ireo de miasa ankehitriny ary tokony isy amin'ny fiangonana tsiraray eo an-toerana izy ireo. Na de eo azy zany hitantsika eo fa maneran-tany dia misy betsaka ny fanatisma mifikitra amin'ny olona zay milaza tena ho mpino apôstôlika toy ny misy azy ireo eo amin'ireo lamina hafa sy ny sisa de ananatsika ny fanatika. Zay ny nisy hatramin'izay, zay ny nananatsika tamin'ireo taona ny fadimy. Misy an'izany teo amin'izy ireo tamin'ny andro apôstôlika ary araka ny voalazan'ny Paoly eto ny amin'ny natongavany sasany ka nandresen'ny lahatra azy ireo hiala ka anaraka fotom-pampianarana hafa sy ny sisa. Kanefa ny fampianarana ihany no laza fa raha misy anjely avy any an-danitra mpianatra zavatra hafa no zay efa nampianarina aoka voaziny izy. Koa isika zay eto amin'ny BRANHAM tabernacle eto amin'ny arabe penina fahavalo dia miezaka ny anaraka ny fampianarany testamenta vaovao satria notsika zany Jesosy Kristy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary Paoly apôstôly de fanaka voantsy sy voafidy noho ny fifidianan'Andriamanitra mba irahana eo amin'ny fiangonana jetlisy ametraka azy io araka ny lamina. Eny inotsika ny batisan'ny rano eto amin'ny BRANHAM tabernacle de ny fanasitriana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, fa zay no fampianarana apôstôlika ny baiboly. Aringany ny mpikambana rehetra amin'ny na zay paketo amin'ny BRANHAM tabernacle maniry an'izany amin'ny fotoana rehetra mba angataka ny asitrika amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Antanio ny pastor ary raha nibebaka izy ireo ka nino ny tompo Jesosy Kristy de anao an'io ny pastor raha vao azo ny atao eny raha vita ny aza ny anao batisa azy ireo eny eo, fa io no mitondra azy ireo ho amin'ny fimbonana amin'ny mpino. Inotsika fa ny batisan'ny rano no mitondra antsika ho amin'ny fiombonana, fa ny batisan'ny fany masina zay no mitondra antsika ho mpikambana amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny vatan'i Jesosy Kristy izay hita manerana an'izao tontolo izao. Eny misy zavatra hafa koa inotsika ny hoe ny olona rehetra dia nomena ny fampisehoany ny fanahy ahasoa. Eny inotsika fa rehefa reo fanomezam-pasoavan'ireo sy ny sisa no manao ny asany ao amin'ny fiangonana, fa zay no tadiavitsika sy iritsika de ny avian'ireo olona nandray fanomezam-pasoavan'ny fanahy eto anompo miaraka amintsika. Eny any amin'ny akamaroan'ny toerana maro hitatsika fa rehefa eo amin'ny olona reo fanomezam-pasoavan'ireo de tsy azon'ny olona ny fomba sy ny fotoana ampiasana an'ireo fanomezam-pasoavan'ireo. Ary rehefa misy zany de enatra fotsiny no entin'izy ireo, zay inotsika fa zavatra efa ampy ataon'ny satana mba tonga ny any ivelany reo tsy mino sy sisa matahotra n'io fitahina matalanjona zay nomen'Andriamanitra ny fiangonana am'izao andro zao io. Hoy Paoly, raha misy vahiny eo amintsika ka hiteny amin'ny fiteny tsy fantatry sika rehetra, mova tsy aleo raha lehilahy ka ilaza fa adalitsika, fa raha misy maminany ka mampafantatra ny zava-miafin'ny fo de olonavy ihany koa izy ka hanao hoe marina tokoa fa momba anareo Andriamanitra. Eny inotsika fa ny fanomezam-pasoavana ara-panahy eo amin'ireo mpino de natao tsara ho an'ny ankehitriny. Tsy inotsika fa afaka hitoroteny eo ambany tsindrimandry ny lehilahy iray, nefa aveo na hoe misy mpampianatra mandray tsindrimandry, nefa aveo laviny ny fanomezam-pasoavana ety manasitrana na ny fanomezam-pasoavany faminaniana na ny fiteny amin'ny teny sy fantatra na ny fanokana fiteny sy fantatra na ny ray amin'ireo fanomezam-pasoavana hafa ireo. Koa aloha zany zao no inoko mahakasika ny tenin'Andriamanitra raha ny tokony isy eto amin'ny BRANHAM tabernacle eto amin'ny arabe penina fahavalo Jeffersonville.
ataoko fa zao aloha ary inoko fa reto zavatra lazaiko reto dia sady tena ilaina no tsy maintsy tanterahana araka izany eto amin'ny Branham Tabernacle mba hombiazany ao amin'ny tompo. Ary misy fotoana mety sy ny fanontaniana makasika azy reto, lay olona manam-panontanianany amin'io dia aoka anatonahy raha tsy vitany ny aona amin'ny pastora na afaka anontany ny pastora izy ireo raha eto an-tanàna ka tsy any amin'ireo diako dia afahaly ihany ny anampy na ny fiangonana na ny pastora amin'ny fotoana rehetra, fa araka ny soratra masina ireo zavatra ireo ary inoko fa laminy fiangonana zany. Everiko aloha fa ny mpikambana rehetra na ny mpivavaka rehetra ato amin'ny Branham Tabernacle dia tokony hifankatia fatratra tokoa araka an'Andriamanitra ka tonga mihitsy ny fon'izy ireo isento ho an'ny hafa rehefa tsy maintsy handeha izy ka hisaraka rehefa tapitra ny fivoriana Takariva. Za de tena mino ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Nilaza ny apôstôly Paoly fa izany no profo ny fananana ny fany masina. Zay fomba zay no alalan'ny olona rehetra fa mpianatra anareo ho Jesosy raha mifankatia. Ary inotsika fa ilay fitiavan'Andriamanitra no nandefa an' Jesosy Kristy teto an-tany mba ho fato atsika rehetra. Nitia an'izao tontolo izao loatra Andriamanitra dia nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ary ny fiainana mandrakizay eto dia ny fiainan'Andriamanitra mihitsy satria tonga ho zanakalahy zanaka vavin'Andriamanitra sika tamin'ny batisany fanahy masina dia ilay voan'i Abrahama ka manome antsika n'ilay finoana nananan'i Abrahama raha indro fa nino an'Andriamanitra izy talohany namorana azy akory azy. Eny ny zavatra manaraka inotsika fa reo mpivavaka reo dia tokony hiara-mivory reo olona manana fanomezam-pahasoavany reo toy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny olona mandray fanambarana sy ny fandokana sy ny sisa ka reo mpikambany reo na reo mpino reo ranomarina dia tokony hiara-mivory farafakely 5-7 minitra na adiny ray alohan'izay mety ho fiatombohan'ny fivoriana. Tokony hisokatra aloha ny fiangonana ary tonga miara-mivory ny mpino amin'ireny Takariva reny eo amin'ny 5-7 minitra farafakely na adiny ray alohan'ny anombohana ny fivoriana. Inoko fa ny Branham Tabernacle dia tokony hanana mpitendry piano feno ny fanahy hatrany zay ho tonga aloha feno ny fanahy masina ary ilalao malefaka, tena malefaka, mozika ara-panahy toy ny hoe teo amin'ny azo fijaliana no matin'ny mpamonjy. Nitomany teo aho ho fanadiovana ny fahotako dia teo no nampiarina tamin'ny foko ny rà voninahitra ho an'ny anarany. Zavatra mitovitovy amin'izany akaiky anao kokoa ry Andriamanitra ry vatolampy fahagola zay nivakina ho ahy na akaiky ny azo fijaliana na zavatra mitovitovy amin'izany malefaka, miadana. Raha indro izy io fa mifantoka tsy akijanona eo amin'ny fanahy masina ilay lehilahy na ilay vehivavy zay mety eo. Aveo inoko fa ny mpivavaka zay mitreto dia tokony ho tsenainy ary ny ahantona ny palitaony na ny satrony atoro azy ny sezany amin'ny fandraisana tsara zay ataon'ireo mpandamindra na reo diakona feno ny fanahy masina irery ihany ary amin'ny fitiavana mba ahitana fa mandroso ny fiangonan'Andriamanitra velona. Reo mpivavaka reo dia tsy tokony ifampiresaka na hitotodika hiresaka ka hitabataba ao am-piangonana. Tokony hiaraka eto izy ireo voalohany midira mpilaminana ary mivavaha mora eo amin'ny alitara ngamba fotoana fohy, tsy mivavaka mafy be fa enigeleninareo ny olon-kafa, vavaka mangina fa ny pompivavahana no ataonareo. Avelao zany hiditra lalina manaova fa ny pompivavahana ao amin'ny fanahinareo dia miverenena amin'ny sezanareo na tsy hoe voateraka eo amin'ny alitara ianareo midira fotsiny ary maka seza mipetraha enoa ny mozika akipeo ny masonareo aondreo ny lohanareo ary amin'ny fanginana manaova fa ny pompivavahana ho an'Andriamanitra mandritra an'io. Aveo raha manambara zavatra amin'ny olona iray ny fanahy na
na misy olona feno fanahy zay tonga azy teny amin'ny fiteny tsy fantatra, de tokony hitsangany olona io ary anomeny hafatra, ary tsy maintsy mangina tsara ny rehetra mandra-pahatonga ny fandikana. Rehefa tonga ny fandikana de tsy tokony io famerenana soratra masina fotsiny io na zavatra tsy misy dikany, tsy maintsy ho afatra alefa ho an'ny fiangonana io, raha tsy zany de veritsika ho aranofo. Be loatra no efa hitantsika am'izany. Ary eny inoko fa tsy teny ny fanahy raha tsy ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ary eny tokony ho afatra io, zavatra mitovitovy am'izao angamba mety tafavory ny olona amin'ny fotoana io, ary misy olona marary miditra. Mety misy lehilahy mitsilany eo malemina ny toy izany, tsy mbola nahita azy ianareo teo aloha, saingy rehefa tonga ny fandikana de ho zavatra mifandraiky amin'io. Raha tonga ny fandikana nalay vao ny teny ka anao hoe eny zao no lazain'ny tompo, lay lehilahy tonga eto anivontsika de avy amin'ny toerana toy zao de faritany lay toerana, ary ataony hoe nalemy izy satria 3 na 4 taona lasa zay na zay misy eo arak'ilay tranga eo, nanao zava-dratsy izy, ohatra nialany ny vady aman-janany ary nilaozana izy ireo, de nianjera avy teo amin'ny kamiao izy na zavatra mitovitovy am'izany, de naratra izy ka lasa malemy. Zao no lazain'ny tompo, raha hibebaka am'izany izy ka mampanantena laika eo amin'ny vadiny ary ampiavana ny tenany de ho sitrany izy zao ary verina any amin'ny fianakaviana. Koa alohan'ny tenenany izany izy ary dia tsy maintsy misy lehilahy na olona roa na mihoatra farafaratsiny ao amin'ilay efitrano zay miorina tsara ara-panahy amin'ny fampianarany filazantsara ka tena mahay mamantatra fanahy hitsangana ary anao hoe avy amin'ny tompo zany. Ary raha tsy mitranga io zavatra io dia tsy tokony ho tononona ho ampiangonana ny fiteny tsy fantatra. Raha misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de ho Paoly, raha tsy misy mpandika sy ny sisa dia aoka any an-trano no hitenenana na any amin'ny toeran-kafa, satria mitany tenany ihany izy ary tsy ho fampandrosoana ny fiangonana io. Koa io olona io rehefa misy fiteny tsy fantatra sy fandikana, avy eo misy mpitsara 2 na 3 araka ny fampianarana nentiny masina Paoly ny amin'ny baiboly hoe tsy maintsy tsarain'ny mpitsara 2 na 3, de aok'ilay olona tsony zany eo amin'io andeha eo ary io mety hanondro olona iray angamba zany na pastora na olon-kafa mba andeha metra tanana eo amin'ny olona io eo amin'ilay marary na lay ory de ho sitrany izy ireo. De aok'ilay pastora na lay olon-kafa na zay mety ho voatendrin'ny fany masina akeo hivavaka amin'ny fivavaky ny finoana, aoka izy ireo akeo ka hanao ny fanimpony eo amin'ilay olona arak'izay voalazan'ny fanahy. Aveo amin'ny fotoana io lay olona zay ary na inona voalazan'ny fany masina de zay avy hatrany no hitranga eo tena arak'izay nanomezany fany masina azy. Eo ny olona de afaka hifaly sy ho feny fakasitrahana ary hitera sy ankalaza n'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ny ankalazainy. Aveo tsy maintsy manondrika ny lohany izy ireo ka mivavaky indray. Izahana raha misy hafatra hafa tiany fany masina seho an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo mialoha. Aveo raha misy fotoana hitenenan'ny olona amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny fandikana ka ny mpitsara no aniraka an'ilay olona ndray na anao an'izay rehetra voalaza fa atao, nefa tsy mitranga zany de ny andian'izy rehetra eo no tokony akeo amin'ny alitara ary angataka amin'Andriamanitra eo mba analy zany fanahy zany aminy, satria tsy misy mila fanahy toy zany mihitsy. Fantatra isika fa ho diso zany sady avy amin'ny fahavalo fa tsy avy amin'Andriamanitra, satria tsy afaka hiteny afa-tsy fahamarinan'Andriamanitra. Aoka zany ho fantatry ny fiangonana mazava tsara alohan'ny anomboanareo an'izao lamina vaovao zao. Aveo angamba mety ho zavatra toy zao io hoe sy afatra anao amin'ny rahalahy ray, mety hoe andeha atao hoe monina eo anilan'ny lalambe izy na toy zany, fa ilainy miala eo satria silozy eo an-dalambe na toy zany na zavatra mitovitovy am'izany. Ary aoko reo mpitsara rehefa omeny alalana hiteny ny fiangonana na apiatra an'io afatra vao nivoaka io, raha ho ny fitsarana izy ireo hoe avy amin'Andriamanitra zany de jereo ka zaho raha mitranga zany, ary raha mitranga zany de isaoran'Andriamanitra ary aoka ho tena feno fakasitrahana azy ao amponareo ary meo azy ny dera sy ny laza ary manetreteny.
amboniny zavatra rehetra manetre tena. Aza mabotsina ny tenanareo mihitsy hoe eo amin'ny faritra zay everanareo malala kokoa ny fandehany noho ny pastoranareo na ny fiangonana zay ivavahanareo. Raha tonga eo amin'izay faritra zay ianareo de manoro hevitra ny tsiraray aminareo hijery toerakafa ivavahana, satria efa nangataka ny pastora mba tsy hamela mihitsy ny siny zavatra ivelany lamina ao amin'ny baiboly araka ny fomba efa nahitantsika azy teto amin'ny fiangonana. Ko de tiatsika ny siny reo fanomezam-pahasoavan'ireo ho araka ny toerany, ny mpivavaka ihany koa raha atao araka ny tokony ho izy zany mifanaraka amin'ny teny dia hita fiangonana mahery sy matalanjo ny ray ianareo miasa ho an'i Jesosy Kristy tompontsika. Eny avy eo ny zavatra isy manaraka hoe raha misy am'ireo olon'ireo zay manana nefa mivoaka ny lamina mandritra ny reny fotoany reny, de aoka isy diakona na isy mpandamina zay feno ny fanahy masina sy fahasoavana betsaka ao am-pony akeo am'ilay olona ampanajana tony ray ka anitsy azy amin'io fanao io, na ny pastora na izay mety ho eo. Nefa metimety kokoa raha ny diakona nanao zany, satria ny pastora amin'io fotoana io amin'ny fotoana isiny zany fivoriany zany dia tokony ho avy amin'ny hevitra fivavahana na anoany eo mpivavahana. Reny afatra reny eny raha tsy misy afatra mivoaka, tsy misy fanambarana dia omena tombontsoa manokana ny olona raha niriny zany nitsangana sy ijoro vavolombelona. Ijoro vavolombelona ho voninahitryandriamanitra irery ihany, tsy voatery anao an'io izy ireo fa ny fijoroana vavolombelona de tokony omena alohan'ny afatra na zay ira anomboana ny fivoriana na ny hafa koa. De ny fijoroana vavolombelona am'ireo fotoana fanompompivavahan'ireo azonareo very fiangonana, fa raha manao zany ianareo de ilainareo ho tafiditra ao amin'ny fanahany fanompona ny fiangonana ray manontolo alohan'ny hitondrana ny teny zay ampianarina. Avy eo de miditra ao amin'ny teny ny fanahy masina ka maneho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ho fanamarinana ny fanompona ataonareo. Eny avy eo aorin'io misy ny fotoana iavian'ny pastora raha mitoy ihany ny afatra ohatra tokony voaka eo ny pastora ohatra amin'ny fito sasany tsy diso ary na mivaly latsaka faefany, ary raha mbola mitoy ihany reo afatra reo alohan'ny andehanan'ny pastora eo amin'ny avy ao amin'ny braony na izay mety isy azy mba aka ny toerany eto amin'ny lampiazo, de aoka isy rahalahy hampalala azy satria fantatry ny olona masina fa rehefa ny pastora no tonga eo amin'ny lampiazo de fotoana ho azy eo anaovany ny fanompona. Ary zay no anome fotoana betsaka sy ampy ho an'ireo fampisehoany ny fanomezam-pahasoavana rehetra mba hitondrana ny fanan'Andriamanitra ho eo amin'ny ny mpiangona. Ary raha misy tsipino mety ho eo ka miala milamina, aoka isy olona feno atsara-panahy anatona azy ireo toy ny mpandamina na ny diakona ary anontany azy ireo raha hositrany ny angatana aminy ny anana fanajana trany na no feno fanajana mandritra ny fizotra ny fivoriana, satria ao amin'ilay fitrano ny fanahy ary eo ampisehoana ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fiangonana. Ary tsy maintsy ampitiavana no iresahana amin'ny olona io fa tsy hoe entitra, raha tsy hoe tonga eo amin'ny faritra ahitana fa mamy izy ireo na misy tsy manaiky ny akato na misy zavatra hafa manelingelina ny fanompona ny tompo de ny am'ireo fanomezam-pahasoavana eny zay eo ampisehoana. Avy eo lay olona de tokony de ho na tokony ho tariana ny velany ihany eo amin'ny ray am'ireo efitrano etsy aorina na eo amin'ny toerany iray ka resahana andaminana an'io amin'ny atsara-panahy. Koa raha tonga eo amin'ny lampiazo ny pastora, rehefa tonga eo amin'ny lampiazo ny pastora de zao ny sosokevitra satria BRANHAM tabernacle ny eto hoe ny pastora no mitarika ny fiangonana amin'ny ira mahafinaritra iray na roa farafahakeliny. Satria zao ihany koa rehefa hitanay hoe rehefa be loatra ny te hanao zavatra ao am-piangonana de mitondra olana tsotro zao zany. Zao ny sosokevitro tony nataoko fonia pastora teto amin'ny fiangonana, za ihany no nitarikiry ary tsapako fa ho zavatra tsara raha manao toy zany ny pastora izy tenany ary eo amin'ny fivoriam-bavaka rehetra eo amin'izay iangonan'ny olona ka misy vondrona
fivoriam-bavaka dia tsy maintsy atrehan'ny pastora ny tsiraray. Tsy tokony avela amin'ny olona iray ny fitarihana ny fivoriana toy izany, satria efa hitanay ihany koa zany hoe miala misoro-dalana izy ireo ny amin'ny fotom-pampianarana. Avy eo izy ireo miteraka mitondro zany avy hatrany ray ao am-piangonana, ka izany matetika no mitondra fialana amin'ny finoana sy ny sisa, izay tsy misy ifandraisany amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona. Fa ny pastora dia tokony anatrika ny fivoriam-bavaka rehetra sy ny sisa izay misy mpiangona tafavory. Ary ny pastora dia tsy tokony andany mihitsy amin'ny ilany ray eo amin'ny fivoriana. Ka ilaza fa misy andiany ray toy izao fa ny ray toy zato, tokony eo anelanelan'izy roa ireo ny pastora ary akeo amin'izy ireo dia anao zay iavanany eo ny eo. Ary raha tsy vitany ny anao zay iavanany dia aoka izy hitondra diakona miaraka aminy. Ary toy izy ireo ka tsy te hiainona ny pastora na ny diakona dia tokony ho lazaina amin'ny fiangonana zany. Avy eo arak'izay voalazan'i Jesosy hoe aoka izy hitondra ny jetilisa sy ny mpamoretra ho anareo. Ary na inona fezinareo eto tany, ho Jesosy dia ho feziko any an-danitra, ary zay vahanareo eto tany dia ho vahako any an-danitra. Koa rehefa tonga eo amin'ny lampiazo ny pastora dia avy anao ny pastora eo no hitarika amin'ny hira iray na roa farafahakeliny ary roso avy hatrany amin'ny teny. Tsy misy fotoana anaovana an'ireny fivoriana fijoroana vavolombelona lavabe reny ka mitsangana ny olona rehetra manana teny ho lazainy. Tsy mahomby zany eto amin'ny BRANHAM tabernakle. Raha misy olona mihaino an'izao horonam-peo zao ary ianareo hoe nahomby zany tao amin'ny fiangonanareo, eny dia tena tsara zany ary tena faly zahay ny amin'io hoe mampandroso ny fiangonanareo zany. Saingy ny anay eto tsy mampandroso zany fa miteraka fisavorovorona fotsiny. Efa pastora teto aho nandritra ny 20 taona mahery ary hitako fa niteraka fisavorovorona fotsiny io. Raha manana fijoroana vavolombelona ianareo dia omeo zany alohan'ny eo amin'ny fiangonan'ny olona mandritra ny siny ny fitahiny ny fanahy sy ny sisa. Nefa ny tena fomba hijoroana vavolombelona dia tsy ato am-piangonana fa ny ivelany eo amin'ny toerana maizina. Aoka miratra eo amin'ny aizina ny hazavanareo. Mandehana eny amin'ireo arabe misy fandraisam-bahiny sy ireo toerana maro hafa izay ahitana ota amin'ny vangongo sy ny sisa dia velao amiratra ny hazavanareo. Eo ny toerana anaovana an'io. Kanefa nahoana raha nitanareo ny tompo ka nanome fitahiana lehibe manokana na misy zavatra ilainareo lazaina amin'ny olona dia ataovy zany mandritra n'ilay fotoana anankiray, ilay fivoriana mialoha, ilay misy voalohany. Na rehefa mita sy manome fijoroana vavolombelona sy fanambarana ny fanahy amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny fandikana sy ny sisa eo amin'ny fanompona ataon'ireo olo-masina mialohan'ny hitondrana ny tenin'Andriamanitra. Avy eo ny pastora rehefa vita ny fitarian'hira no hitarika avy hatrany ny fiangonana mivavaka ary ao amin'ny vavaka ny fiangonana ka izy tenany raha mijoro eo amin'ny lampiazo no mangataka ny hafa rehetra mba hanondrika ny lohany ambavaka. Zany no hitantsika fa fitahiana lehibe kokoa sady misy fitsipika kokoa hita miasa eo amin'ny fiangonana. Avy eo misy zavatra manaraka tokony ataon'ny pastora aorin'izany raha manana fivoriana tena ara-panahy izy ireo, ahitana an'ireo fanomezam-pahasoavana maneho ny tsy ambarantelo maro ao am-pon'ny olona sy ireo zavatra tokony ho tanteran'ireo fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fivoriana. Dia eo amin'ny fivoriana zany ny fanahin'Andriamanitra, ka ho tena mora eo ho an'ny pastora ny ahita ny fanahin'Andriamanitra izay efa eo amin'ny fivoriana ho eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mamaky sy manomboka mitory izy dia hitory ny pastora eo izay rehetra apetraka ny fany masina ao ambony na inona tiany atao eo am-pijorona eo. Fa ny fiangonana kosa dia natao fotsiny ho afaka hifaly izy ireo rehefa hipitirina izy mazava ho azy na manao amen rehefa mivoaka ny teny. Kanefa raha ny hoe mitsangana ka manome hafatra amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny fandikana raha mbola eo ampiasana amin'ny alalan'ny pastora ny fany masina dia hoelon'ny soratra masina zany. Fa voalaza hoe ny fanahin'ny mpaminany dia manaiko zakainy ny mpaminany. Ny pastora ary dia tokony hiantso an'io olona io ary angataka azy ireo ho feno fanajana sy toetra eo amin'ny toerana. Ny pastora dia tokony ho lehilahy izay ahitana fomba fanetretena lalina ny aminy, saingy tsy hoe manetry tena diso tafahoatra fa mba ho tahaka an' Jesosy Kristy Tompo. Rehefa hitany fa misy zavatra tsy mety ao am-piangonana dia namatotra ny kofeny izy ary nandroaka azy ireo hiala ny fiangonana. Ary ankehitriny ny fiangonan'Andriamanitra no misy fitsarana ambony indrindra ary ny pastora no lamina ambony indrindra ao amin'ny fiangonana. Ny olona ny toerana ambony indrindra eo amin'ny fiangonana apostolika akoatra ny fany masina. Ny fany masina no mitondra mivantana ny hafany eo amin'ilay olona ary ny olona no manome an'izany ho an'ny olona.
reo olo-masina sy reo fanomezam-pahasoavana no mena ny toerana zay aloha mba hivavaka sy ara-mivory fa izay no mitondra arak'izay fanambarako teo ny fanahin'ny tompo ato amin'ny efitrano ho an'ny pastora ary lasa mora kokoa ho an'ny fanahy masina ny asa amin'ny alalana eo rehefa nisy fivoriana ara-panahtsara vao ny aloha ny fampianarany. Avy eo ny fanahy masina de miditra ao amin'ny teny ary mampianatra ny teny zay vao naseho an'ireo fanomezam-pahasoavana teo fotsiny ary avy eo dia atao ny antso amin'ny alitara aty aoriana ka maro eo no ahita sy ahafantatra araka ny fiasan'ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra de eo amin'izay metrahan'ny pastoran'io fa ianareo no fiangonan'Andriamanitra velona ary arak'izay voalazan'ny Paoly fa iny hoe ho lavy ihany koa ankizy ka na hoe marina tokoa fa momba anareo Andriamanitra koa eo amin'ireo zavatra eo aoko zany atao ampanajana ary ankehitriny ho an'ny pastora ho an'ny rahalahintsika Neville amin'izao fotoana zao tsaroa fa izy no tena lohan'ny fiangonana. Rahalahy Neville de manana zo ny apiatra an'izay fahefana rehetra mety ho tian'ny fanahy masina de zay rehetra ambaran'ny fanahy masina azy ho lazaina amin'ny fiteny hafa ao am-piangonana. Izy no manana zo amin'izay rehetra hitarian'Andriamanitra azy atao. Manana zo ihany koa izy eo amin'ny filakevitry ny diakona, afaka soloany ny filakevitry ny diakona, ny mpandamin-draharaha na ny mpitendry piano na zay andraikitra hafa ao am-piangonana tiany soloana raha tsapany fa mitarika azy ny fanahy masina ny anao an'io ary na inona ataony dia anaiky an'io satria izy inoko de lehilahy manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, anaiky an'io ho avy amin'ny tompo ary anamafy an'izany koa. No zany de io azy no manome azy fahefana ny sahana ny fiangonana amin'izay fomba tsapany fa mahavoatarika azy ny anao an'io. Eny na zay andraikitra rehetra eo amin'ny fiangonana de zay tiany vana ny toerana raisin'ny olona satria eo aminy ny fahefana anao an'io. Zay matoky aho fa ho amin'ny fitiavana trany io ka tsy atao fitaovana mihitsy. Ankehitriny hitanareo rehetra ne ny tompo ary matoky aho fa ho tanterahina arak'izay fara fahalalanareo indrindra io ary ny fanahy masina ny iambina ny tsiraray aminareo ary engany eny mpiandraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana mba anatanteraka ny asa iandidiny amin'ny fahalalana an'izao hoe iazona anareo tompon'andraikitra Andriamanitra ny amin'ny fomba iazonanareo ny andraikitrareo ato am-piangonana. Tsy maintsy hampamoahana ny tsiraray ary ho an'ny mpiangona sy ireo olo-masina malala manana fanomezam-pahasoavana ato amin'ny fiangonantsika de reo zay maminany na miteny amin'ny fiteny sy fantatra na mandika na manana fanambarana tena falitsotro zao sika fa manana anareo ato amin'ny fiangonana ary fiara-miasa tanteraka no atolotra ianareo amin'izay rehetra hoporofony ny fanahy masina fa nolazainy anareo ary tianareo zay ary inonay fa ao anatinareo le fanomezam-pahasoavan'ireo ka raha manana anjara mariny ianareo ary fanehoana araka ny soratra masina ny amin'io de anao asa lehibe eto anivontsika ary ny tompony hitanareo rehetra. Zany ny tena vavako. Ry kristianina taorin'ny anoko an'izao oronam-peo zao misy zavatra iray hitako hoe tsy voalazako de zao zany hoe raha miteny amin'ny fiteny sy fantatra ny olona de tsy maintsy orona telo no mifandimby raha araka ny soratra masina. Zany hoe afatra roa na telo ihany no mena eo amin'ny fivoriana iray fa izany de araka ny soratra masina hoe reo mifandimby reo tsy maintsy roa na telo ihany io. Koa engany anareo ka anatanteraka tsara an'ireo zavatra reo amin'ny fampiarana ny fomba namarita ny fanahy masina azy ao amin'ny baiboliny. Koa zay ary ny tsara indrindra amin'ny fahalalako ny amin'ny fomba fanaovana an'io. O Paoly aoka izy ireo ifandimby roa na telo raha eo am-pitenenana hitanareo any ny tompo.